Mankalaza ny fahafolo taonany Amity TV amin'ny alahady fa 2020 ny volana janoary ho avy zao, izay hototsaina eto amin'ny Palais des Sports Mahamasina. Fotoana lehibe izay noheverinay hanokafana fanokafana moa mazava ho azy izay fankalazana izay anasana ny vahoaka rehetra, indrindra ny mpanaraka ny Amity Télévision sy ireo malagasy maro izay mahita anay maheno anay izany. Folo taona nandehanany ny Amity Télévision, maro ny vokatra efa azo, maro ny azo heverina hoe vokatra hita, eny maro ihany koa mbola zavatra tsy tratra tao anatin'izay folo taona izay, kanefa hirariana mba ao ambadiky ity folo taona manaraka ity indray dia ho tratra daholo ny tanjona rehetra ny amin'ny famonjena fanahin'olona izany indrindra satria ny Amity Télévision dia télévision anankiray izay mamolavola ary ny slogan kely eny ambadika eny moa dia hoe manova olona, manova fiarahamonina, izay mihitsy ny tanjony Amity Télévision. Dia izay tanjony izay no tiana hotratrarina ary tianay tena ho hita taratra eto amin'ny firenena eto Madagasikara izany. Ny fandaminana rehetra amin'io alahady io dia misy ny fotoam-pivavahana izay natomboka amin'ny fitoro maraina hatramin'ny 8:30 sasany, ary misy ihany koa ny rindran-kiram-piderana lehibe izay iarahana amin'ireo mpanakanto sasatsasany, tsy ny mpanakanto rehetra fa tsy omby ny fotoana, tsy satria raha ny tena tokony izy mpanakanto rehetra mihitsy nasaina, satria izay ny mahatele evangelikazy miara-miasa amin'ny mpanakanto rehetra, fa izay sasatsasany ihany aloha ny mandeha zany amin'ity vaky voalohany ty, satria mbola isy maro mbola amin'ity fankalazana ty dia mbola misy hetsika maro zay ho atao, dia amin'izany no ezahana angalana ny akamarony eny an-dalana eny, zany angalana ny akamarony ny mpanakanto. Ka dia amin'ny 2 ora folakandro ao na amin'ny 2 ora folakandro ao maromana koa dia efa manomboka mandeha ny rindran-kira ara-pilazantsara izay rahana amin'ireo mpanakanto izay voatsonga hanokatra ny fahafolo taona izany. Isy ihany koa ny fandraisam-pitenenan'ireo tompona mpanjakana izay nasaina tao anatin'izany rehetra izany, ka dia manantena iona amintsika menakavy tompoko.